Afaka faliana ny fonay afaka mihaona finaritra aminao indray atao anatin'izao fandarana izao ary manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Lohahevitra vaovao no horaisintsika manomboka an'io dia ilay hoe hery mifanandrina ao amin'ny baiboly. Ny pasteur Andriamparatiana Fanera no hiaraka amintsika hijery an'izany lohahevitra manan-danja sy ankinanaina izany, koa anasako anao tsy ho diso anjara hanaraka izany hatramin'ny farany. Voalohany teny aloha dia faly mifanaritaava aminareo pasteur, faly mandray anao ihany koa ato anatin'ny fandarana. Ya, fifaliana indray no naminatinao no ionatsika ary hiarahantsika indray handinika ny ten'Andriamanitra izay fantoka amin'ny lohahevitra izay efa voalazanao teo ary manona fiadanan-tompo amintsika rehetra faly indray tafaraka amintsika hiaraka mandinika ny ten'Andriamanitra. Misy fiteny mahazatra ny olona manao hoe ady ny fiainana ary tena iainantsika zany zany toe-javatra izany tsy afa-bela am'izany ihany koa ny lafiny ara-panahy, misy ady izay atrehana isan'andro isan'andro. Io no lohahevitra iarahantsika eto koa efa dodina ny mpiaino antsika inona no sanad-lohahevitra voalohany isantarantsika ny lohahevin-dehibe io pasteur? Eny azy lay lohahevitra zay voapoasantsika sy hodiniantsika zany mandritra ny fizarana vitsivitsy maromaro de le hoe hery mifanandrina ao amin'ny baiboly. Misy hery mifanandrina zany ao amin'ny baiboly ao. Ary raha tena marina manomboka hatramin'ny voalohany mihitsy ka hatramin'ny farany dia endrika na hoe vokatr'ilay hery mifanandrina ny zavatra rehetrarehetra zay miseho. De mahaliana izy io satria ny fiatraikan'ilay hery mifanandrina dia eo amin'ny fiainantsika ankehitriny. Zay le izy. Tsy afa-bela amin'io mihitsy tsika. Zay le araka tenao teo hoe ady ny fiainana satria eo amin'ny fiainantsika, fiainan'ny olona andavanandro no miseho lay hery mifanandrina. Zay ny tena mahaliana an'izy ity namanadinao e. Ary mahafinaritra ihany koa de hoe efa fantatra lay hery zay mifanandrina, efa fantatra le izy. Ary miaraka am'izay koa de hoe efa fantatra koa ny mpandresy am'lay hery, am'lay fifanandrinana hoe ity hery ity no andresy amin'ny farany. Fa mampieritreritra namanadinao de hoe raha efa fantatra azy zany satria andinika ty lohahevitra ty tsika mety efa fantatsika anie le hery hoe hery ny tsara sy hery ny ratsy, sa tsy zay? Kanefa raha efa fantatra hoe ny hery ny tsara no mandresy anie amin'ny farany zay tsina fa miaraka am' Jesosy Kristy dia fantanena-petraka de hoe ka raha fantatra hoe zay ny hery ny tsara no mandresy nahoana raha no mbola miaino anatin'ny ino moa si ny faharatsiana ny tsika ankehitriny ary nahoana no fahitana azy iza no mbola manjaka am'izao. Ohatran'ny ratsy mihitsy ny manjaka. Ny herin'ny ratsy anie tena ohatran'ny manjaka aiza raha le herin'ny tsara, sa tsy zay? Raha fantatra hoe ny herin'ny tsara anie no mandresy aiza raha le herin'ny tsara, fa ohatran'ny hoe le herin'ny ratsy no manjaka tena mandravandrava sy manapotika mihitsy am'izao andro iainantsika zao amin'ny lafiny rehetra ary amin'ny sehatra rehetra mihitsy dia manjaka araka ny hitantsika loza horontany zay mahery vaika zay mamono olona manapotika mihitsy herin'ny ratsy anie zany sa tsy zay? Ny afo sy ny firehetana isan-karazany. Ya, de zay zany no jerevantsika am'ty lohahevitra ity Tao tena jerevantsika mihitsy ny endrika sy ny sehatra isehon'lay fifanandrinan'lay hery anankiroa eo amin'ny fiainantsika. Zay atombotsika zany izy ity ka atombotsika any amin'ny fototra mihitsy lohateny omentsika an'ity fizarana voalohany ity zany de hoe fifanandrinana fototra na hoe fototry ny fifanandrinana. Zay le izy. Fa misy fantaniana zay eo ampetratsika namanadinao ho valentsika vetivety izy io de hoe tena misy marina raha ve le hery mifanandrina araka ny voalazan'ny baiboly.
tena misy marina ve zany izy io e, na de efa fantatra aza hoe heriny tsara sy heriny ratsy, ny tsara sy ny ratsy sy ny sisa sy ny sisa. Ao mamaky toky sy andiny vitsivitsy atsika e, zay milaza mampahafantatra hoe tena misy fifanandrinana ane eto am'ty zao tontolo zao misy atsika ty e, araka ny voalazan'ny baiboly. Ao tsika maky ara ny Petera voalohany toko 5:5 sy ny 6. Petera voalohany toko 5:5 sy ny 6. Mahonona tena, miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo, satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjo ny rahalanareo rehetra eran'izao tontolo izao. Aha, io zany de milaza hoe misy fahavalo satria devoly izy izy. Fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany. De inona ny atao izy izy eo amin'ny 5:5? Toero izy. Mila mifanandrina satria manohitra. Hery mifanandrina. Tena misy io. Dia mampitsika toko sy andininy hafa indray, Jakoba toko 4:7. Jakoba toko 4 ka ny 7. Ka dia manekehana ianareo ary manohera ny devoly dia andositra anareo izy. Io zany mifandray am'le Petera voalaza Petera voalohany toko 5 teo hoe toero izy izy vao am'le Petera eto indray de hoe manekehan'Andriamanitra ianareo izy izy ka manohera ny devoly de andositra anareo izy. Tena misy zany le hera mifanandrina e. Misy voalaza baiboly izy io. Io zany aza adiny fa fiainantsika io tena ady araka ny voalazana teo, ady io fiainantsika io. Fa tsy hoe mandeha ho azy io fiainana io, ady io fiainana io. Ary misy hery mifanandrina ao. Dia dikan'izay namana dinao mila misafidy ianao na hiandany am'le hery anankiray na hiandany am'le hery anankiray. Tsy maintsy zay ihany. Reo ihany no azonao hisafidianana, hiandany amin'ny hery inona ianao. Satria mifanandrina reo. Eto zany ten'Andriamanitra de milaza hoe manohera ny devoly. Dikan'izay ianao zany miandany aty am'le hery anankiray dia le herin'Andriamanitra. De mila manohitra an'le hery anankiray ianao de tsy inona fa ny heriny ratsy de ny devoly izany. Ndao ne hamaky toko sy andiny hafa indray tsika e. Endrika hafa indray isehon'ilay hoe hery mifanandrina. Galatiana toko 5:7. Galatiana toko 5:7 ka ny 7. De zao no fivakin'ny teny: fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa raha mba tsy ahazonareo manao zay zavatra tianareo. Inona indray no fanohitra eto? Nofo sy fanahy indray no Zay. fanandrina. Haike misy zavatra mifanandrina indray, mifanohitra, voalaza baiboly, endrika hafa indray io a. Aza adintsika ho lay fisehon'le fifanandrinana amin'ny endriny hafa, maro samihafa ny fisehon'le fifanandrinana e. Le voalaza teo zany de hoe teo aloha de hoe devoly sy ohatran'izay, toero izy. Fa eto fanahy sy ny nofo. Maninona reo izy? Mifanohitra. Mifanohitra reo. Mifanohitra. Tsy miaraka moa zany, tsy miaraka fa mifanohitra. Ny fanahy sy ny nofo. Na zany ianao mandeha araka ny fanahy, na ianao mandeha miaina araka ny nofo. Fa mifanohitra ny fanahy sy ny nofo. De voalazany eto hoe ary mifanohitra izy roa izy mba tsy ahazahoanareo manao zay zavatra tianareo. Izay zany le fiainantsika. De ny fisehoana io namana dinao eo fiainana andavanandro. Hoe ny zavatra ataonao io araka ny nofo io sa araka ny fanahy. Zay le izy a. De andao maky toko sy andinina anankiray indray tsika e. Sehatra hafa indray koa isehon'ilay fifanandrinana. Jaona voalohany toko 2:15. Jaona voalohany toko 2 toko 2:15 epistily voalohany. Zao no vakin'ny teny. Jaona voalohany toko 2 ka ny 15. Aza ty izao tontolo izao na zay zavatra eo am'izao tontolo izao,
raha misy olona tia izao tontolo izao de tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Le fehezanteny farany raha misy olona tia an'izao tontolo izao fitiavana tia an'izao tontolo izao de ahoana zay izy Tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Zany hoe misy zavatra anankiroa tsy afaka maninona Tsy afaka miaraka. tsy afa miaraka tompoko. Izao tontolo izao ny ray de ny ray ny ray. Fitiavana neto tia an'izao tontolo tsy afa miaraka ny fitiavana an'izao tontolo izao sy ny fitiavana an'Andriamanitra tsy afa miaraka mifanohitra ireo. Raha misy olona tia an'izao tontolo izao manana fitiavana an'izao tontolo izao tsy ao anatiny ny fitiavana an'Andriamanitra tsy afaka ny hoe sady tia an'izao tontolo izao izy no sady Tian'Andriamanitra. tian'Andriamanitra tsy afaka miaraka zany tompo zay herin'ny fanandrina ihany koa zany zay azonao zay miseho amin'ny endrika hafa de eo amin'ny fiainantsika anie zany no miseho hoe fiainana andavanandro io mihitsy hoe inona no manjaka ao amin'ny fiainanao fitiavana an'izao tontolo izao ve sa fitiavana an'Andriamanitra de zay le herin'ny fanandrina fa raha tia fitiavana an'izao tontolo izao no manjaka ao anatinao sy ao amin'ny fiainanao de voailika ho azy Andriamanitra. de tsy afaka hiaraka amin'ny fitiavana an'Andriamanitra mihitsy izany indrindra amin'ny resaka fivavahana namana dinao somary hidirantsika kely eo anaty fonoteny io zay tena indraindray io zany zavatra miseho eo amin'ny resaka fivavahana sady te ho tian'Andriamanitra hivavaka amin'Andriamanitra zany hanompo an'Andriamanitra kanefa Tsy mahafoy ihany koa zay ko mbola tian'izy ihany ko mbola tia an'izao tontolo izao ihany ko mbola tsy te hiala amin'ny fitiavana an'izao tontolo izao tsy afa miaraka ireo hoe fa mila misafidy ianao na ho tian'Andriamanitra de miala amin'ny fitiavana an'izao tontolo izao na ho tia an'izao tontolo izao de miala amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Ndao maka an'ity toko sy adininy anankiray ity tsika zay ataontsika hoe fian'izay fanazavana voalohany zay zany hoe tena misy marina ve le herin'ny fanandrina ao amin'ny baiboly. Jesosy mihitsy no manao an'ity filazana ity. Mateo toko 12 andininy 17. Mateo toko 12 ny andininy 17. Izay tsy momba ahy dia manohitra ahy ary zay tsy miara-mamory amiko dia manahaka io. Mazava ny teny Jesosy ahoana zay izy izay tsy momba ahy De zay manohitra tsy miandany amiko de ahoana zay izy manohitra. ianao zany tompoko tsy afaka hisafidy mihitsy tsy afaka hoe za Jesosy andany aminao fa indraindray koa mba miandany am'le anankiray isa moa zany le anankiray za tanany le anankiray sa zay zay tsy momba an' Jesosy de manohitra an' Jesosy tompoko de mila manapa-kevitra ny tsirairay avy am'ty fizarana voalohany ity zany zao namana dinao de mila tokony mandray fanapa-kevitra ny tsirairay avy hoe hiandany amin'iza ianao zay aloha zany mila apetraka voalohany satria misy hery mifanandrina mazava le voalaza baiboly tsy afa miaraka mihitsy ireo hery anankiroa reo tsy afa miaraka amin'ny sehatra mahasamihafa fanahy sy ny nofo fanohitra fitiavana zao tontolo izao sy ny fitiavana an'Andriamanitra fanohitra zay manaiky an'Andriamanitra dia manohera ny devoly fa tsy hoe sady manaiky an'Andriamanitra ianao de manompo an'ny devoly ihany koa tsy mety zany tsy afa miaraka ireo zay izy voalaza mazava be ny teny ao amin'le Jakoba toko 1 manaiky an'Andriamanitra de manohera ny devoly de andositra izy sady zay le herin'ny fanandrina de Jesosy mihitsy zany no mametraka ny ataontsika hoe ny sapanana zay tsy maintsy hisafidianana zay tsy momba ao Jesosy manohitra de manohitra izy dikan'izay mila manapa-kevitra isan'andro zany ianao manomboka androany hoe omban'izy ianao na hoe hiandany amin'izy ianao satria arakarak'izay zany ny zavatra hiainanao anie zay hiainana andavanandro hoe ny asa ataonao ny fitondrantenanao sy arakaraka ny fanapa-kevitra sy ny
zay iandaninao ny zavatra iainanao. Sady zay ndao tsika hiditra ary am'le hoe fifanandrinana fototra. Inona raha tena fototra le fifanandrinana e? Hatrany voalohany mihitsy. Tsika zany zao miara-mahita ankehitriny eto amin'ity zao tontolo zao ity fa manjaka ilay hery anankiroa. Samy manjaka samy mandritra le hery anankiroa amin'izao fotoana zao ne, ny herin'ny tsara sy ny herin'ny ratsy. Sady zay misy miandany amin'ny herin'ny tsara de mba miezaka manao tsara sisisy, fa etsy andaniny zany mampieritreritra misy le herin'ny ratsy zay tena mandravandrava, mamono olona, maninona sisisy. De zay ohatra kivy ihany le miandany am'le herin'ny tsara. Sady zay mahakivy aleha izy indraindray. Ianao raha angamba efa miezaka mba manao ny tsara, efa mba miezaka ny ho tia ny olona rehetra, ianao miezaka ny mba haneho fitiavana, zavatra hafa no asehony nataon'le olona sisy. Ka satria mazava le izy izay tian'izao tontolo izao de ahoana izy izy? Tsy ao anatiny ny fitiavana indray, ny fitiavana an'Andriamanitra, tsy ao anatiny. Zay le izy. Ndao antsika maka amin'ny Apokalipsy 2:12 ary. Fototra ilay fifanandrinana, fototra. Ahoana ny fototra n'izy io? Apokalipsy 2:12 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Apokalipsy 2:12 ny andininy 7 hatramin'ny andininy 7. Ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona de ilay menarana ela zay atao hoe devoly sy satana zay mamitaka izao tontolo izao, de nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Io lay teneko anao namanadinao hoe efa fantatra anie le mpandresy. Sady zay iza ny mpandresy? Mikaela sy ny anjeliny. Mikaela sy ny anjeliny, Jesosy. Izy nandresany e. Efa nandresy hatraisa? Hatrany an-danitra. Hatrany an-danitra, hatrany an-danitra. Nefa nandresy Jesosy. Dikan'izay Jesosy mandresy hatramin'ny farany. Kanefa ny zavatra miseho eto amin'ity tany ity idirantsika mantsy io amin'ny fizarana manaraka rehetrarehetra ao hoe inona raha ny zavatra miseho e? Fifanandrinana, herin'ny fanandrina miseho amin'ny fomba manao ahoana? Dia ho hitantsika ny zavatra miseho satria tany an-danitra no nanomboka le fifanandrinana. Zay mazava ny Baiboly tsy tao edena tompoko, tany an-danitra nanomboka izy io, tany an-danitra. Ary efa nanomboka tany izy io de resy Satana, Losifera moa zany izy, anjely, Losifera, kerubima. Resy izy dia nazera taiza izy? Tety amin'ny tany. Zay. De ny anjely zay niaraka taminy ihany koa nazera niaraka taminy. Fa ndao ampitsika le fanazavana. Inona zany tena zavatra niseho taminy ary? Satria ohatra ny hafahafa sy ohatra mampieritreritra namanadinao hoe any an-danitra ve de hisy ady e? Ahoana koa zany hoe any amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mihitsy ve de misy ady? Fa ahoana koa ny puiran'izany zavatra zany? Ahoana ny sehoany zany zavatra zany? Ezekiela no vakitsika. Ezekiela 7:20 ny andininy 4:10 ka hatramin'ny 4:12. Ezekiela 7:20 ny andininy 4:10 hatramin'ny 4:12. Ianao dia kerobima voahositra zay manaloka, fa voatendrika ianao. Tao tendrombohitra masin'Andriamanitra ianao, tao amin'ny vato mirehitra no nitsangatsangananao. Tsy nanantsiny ianao tamin'alehanao hatramin'ny andro zay nanesorana anao, namoronana anao, ka mandra-pahita heloka tao aminao. Noho ny abetsahan'ny varotra nataonao dia nofenoina loza tao aminao, ka nanota ianao. Ary dia nolotoiko ka nariko niala tamin'ny tendrombohitr'Andriamanitra ianao, ary nosombako ianao ry kerobima manaloka hiala ao amin'ny vato mirehitra. Kerobima, anjely. Sady zay. Ary azadino noforonina
Zavaboary izy zany. noforonon'Andriamanitra neny anjely e. Io zany milaza azy de izy hoe ao amin'ny 15 tsy nanatsiny ianao tsy hoe Andriamanitra namorona ny Losifera mba hanota, tsia noforonona Losifera le kerobima, tsy nanatsiny izy tompoko sady zay tsy nanatsiny ianao tamin'ny nalehanao hatramin'ny andro namoronana anao ka mandra-pahita eloka tao aminao. Zao tsara taiza nipoitra le eloka? Tao aminy nipoitra le eloka. Sady zay de ndaovaka itsika e. Isaia 4:4 inona le nahatonga le izy ary e? Inona nahatonga le izy? Isaia 4:4 ny 12 ka hatramin'ny 4:4. Isaia 4:4 ny 12 hatramin'ny 4:4. Endry latsaka avy tany an-danitra ianao ry ilay fitarikandro zanaky ny maraina. Voakapa ianjera amin'ny tany ianao ilay mpandripaka firenena. Ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako ary ambonin'ny kintan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako. De hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any am-panany avaratra aho. Hiakatra ho any ambonin'ny avoan'ny rahona aho ka ho tahaka ny avo indrindra. Zay io fototra tsy nanatsiny izy sady zay zay de tsy nanatsiny izy hatramin'ny andro namoronana azy, mandra-pahita eloka tao aminy. Dinona le zavatra tao am-pony de izy mazava be 13 ary ianao efa nanao anakapo hoe inona zavatra neritreretiny tao am-pony tao? Any an-danitra no iakarako. Any an-danitra no iakarako, any ambonin'ny kintan'Andriamanitra nametrahako ny seza fiandrianako de hipetraka ao tendrombohitra fivoriana any am-parany avaratra ao izy. Dia hiakatra ho any ambonin'ny avoanan'ny rahona aho ka ho tahaka ny avo indrindra. Zay. Mitady ny toeran'izy izy. Toeran'Andriamanitra. Ho tahaka ny avo indrindra. Kanefa azadino zavaboary nanaony izy. Noforonana izy. Zay azadintsika. Lezekela 4:20. Noforonona ianao izy hatramin'ny namoronana anao. Andriamanitra namorona azy, tsy nanatsiny ianao hatramin'ny namoronana anao. De le zavaboary zay noforonona, le anjely, kerobima, Losifera ny anarany, de io ny zavatra tao am-pony nanao anakapo hoe ho tahaka an'izy, tahaka ny avo indrindra, ho tahaka an'Andriamanitra le mpamorona azy. Raha ny tena marina namana dinao satria ao azavaina kely zay satria miteny koa ny tenin'Andriamanitra mantsy any amin'ny testamenta vaovao, any amin'ny Matthieu izy miteny i Paoly koa de miteny hoe aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo. So de afangarontsika tsy hoe ho tahaka an'Andriamanitra tsika de hanana fahefana tahaka an'Andriamanitra, tsy izay le tian'ny Paoly lazaina hoe aoka hanahaka an'Andriamanitra, fa aoka nahaka an'Andriamanitra eo amin'ny toetra. Araka ny teny Jesosy hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahan'ny rainareo zay any an-danitra. Fa eto ny an'ilay anjely le kerobima, inona mihitsy ny tadiavany? Le toeran'Andriamanitra, fahefan'Andriamanitra, ho tahaka ny avo indrindra, hipetraka amin'ny seza fiandrianana. Zay zany izy. Zay fototra ilay fifanandrinana. Ka zay ny antony nahatonga le apokalipsy 12 namana dinao. Nisy inona tany an-danitra? Nisy ady. Fanandrina le hery. Fanandrina. Nisy ady tany an-danitra. Dia miseho hatramin'izao lay fifanandrinana hitantsika ankehitriny. Dia raha ohatra hoe jerevantsika fotsiny zavatra miseho ankehitriny, Satana nazera teto an-tany izy, de eto izy zany zao no miasa sy manjaka. De zavatra miseho de mbola io zavatra neritreretiny tany an-danitra io no tanterahiny eto an-tiany ankehitriny. Mitady ny toeran'izy, toeran'Andriamanitra izy. tady ny toeran'Andriamanitra izy. Teo mpanjaka izy. Teo mpanjaka, teo Andriamanitra mihitsy e.
anino misy iankofana sady zay zay nina tonga Jesosy ojereo antsika moa zany zay ana fizarana manaraka hoe fifanandrinana tany anefitra ohatra mampiditra sady amin'izy zay niteny tamin'i Jesosy mihitsy izy nasa niteny tamin'i Jesosy izy hoe raha maniny eto amiko ianao izy miankofy ianao miankofy averina anie le zavatra nataony tany an-danitra naveriny tamin'i Jesosy hoe zany hoe tena efa mitovy amin'Andriamanitra anie za hatrany an-danitra aka ny toenan'Andriamanitra mihitsy anie za zany hoe tena tokony ohatran'izay ka ianao zany zao hoe tao tany za efa za manjaka eto miakohaka ianao efa miankofy ry havana malala ery ny fanandrina ao amin'ny Baiboly ery ny fanandrina eo amin'ny fiainantsika ihany koa iza no ekentsika ary iza no iankofantsika Andriamanitra ve sa le zavaboary ary zay mahatonga ny teny ao amin'ilay Jakoba 4:4 hoe maneke an'Andriamanitra dia manoherany devoly azosika lisa ndao faranantsika ty afatra fizarana voalohany tena aminadinao amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra zay antso atao amintsika tsiraray avy manoloana n'ilay hery zay mifanandrina eto amin'ity zao tontolo zao ity mazava amintsika zany zay ny fototra lay fifanandrinana zay ny fototra lay fifanandrinana de mbola mitohy io ary mbola tsy mifarana io tompoko ary zay mahatonga antsika mandinika an'ity lohahevitra ity hoe ery mifanandrina ao amin'ny Baiboly fa tsy mbola mifarana io kanefa efa voalaza amin'ny Baiboly ny hiafaran'io fifanandrinana io efa voalaza tompo mahaliana be de ho jerevantsika mihitsy mandritra n'ity lohahevitra ity izany fifanandrinana izany antso alefa amintsika ary Matthieu 4:9 andininy 1:2. Matthieu 4:9 ka ny andininy 1:2 zao ny vaky ny teny miareta tory sy mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery inona le mifanandrina le zavatra mifanandrina anko voalaza n'ilay Galatiana 5:5 nofo sy fanahy nofo sy ny fanahy sady zay de hozy Jesosy mety ihany ny fanahy fa ninona tsy manan-kery ny nofo tsy manan-kery de raha mandeha araka nofo ianao dia tafalatsaka amin'ny fankapanahy sady zay fa hozy izy Jesosy ny vahaolana miareta tory ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy mba tsy hahatonga antsika ho voasariky lay hery anankiray dia mivavaha hozy izy Jesosy mivavaha ary zay no antso zay alefa amintsika amin'ity fizarana voalohany ity mivavaka zay zany zao no afatra lehibe ahafahantsika manohitra an'le hery anankiray vavaka dia mba tena hiainantsika anie zany hoe fiainam-bavaka izany satria izay ihany anie no nandresen'i Jesosy anko sady zay vavaka sy ny fahadiana ka dia mba ho hiandany am' Jesosy ny tsiraray avy araka ny teny Jesosy hoe izay tsy momba de manohitra izy ka am'ty fizarana voalohany ity dia tiako raha mba hiandana am' Jesosy sika tsiraray avy ary hiaina zany hoe fiainam-bavaka izany satria miatrika ady isan'andro isan'andro isaky nyray mandingana ane dia miatrika ady ianao hoe fakapanahy faratsiny dia hozy izy ny Baiboly miareta tory de mivavaha mba tsy hidirana amin'izany fakapanahy sy faratsiana izany mazava ny afatra ty kapitaina tamin'ny fizarana voalohany iny mivavaha ary aoka hiandany amin'ilay efa fantatra fa mandresy isika tsiraray avy ndao ary hoentina mivavaka izany fanapa-kevitra hivavaka izany paster hivavaka isika ary misaotra anao zahay Jesosy io satria mazava aminay ny teninao mahakasika ny hery mifanandrina
hatrany an-danitra ka mitohy eto amin'ity tany ety mandraka ankehitriny. Misaotra satria fantatray fa efa nandresy ianao tany an-danitra ary mbola mandresy ianao ankehitriny ary mbola handresy amin'ny farany ihany koa. Ampio izay mba hanapa-kevitra hiandany aminao ka mba azo zany fandresena zany ihany koa. Ary indrindra ihany koa niatrika ady isan'andro ny fiainanay, tsy vitanay ny handresy ny fakam-panahy kanefa ianao dia manome toky fa afaka mandresy izany izay amin'ny alalan'ny vavaka. Dia ampio ny tsirairay avy mba hanana fiainam-bavaka miaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amen. Dia mankasitraka tamin'ny faharetanao nanaraka an'iny fandarantsika iny a, minao fa mahalinanao ny toyiny. Dia mbola vonona ihany koa ny pasteur André Paradania Fanera hiaraka mianatra amintsika ao anatin'ny sanadroa efitra manaraka indray. Mandrapitafa, mandrampijery, tompo klasy tompo vavy.